ny famindramponao Andriamanitra no derainay sy ankalazanay fa izany no tsy mahalany rehetra. Ny fahasoavanao no reharehanay fa izany no matoy anay. Na dia misendra zavatsarotra, na dia mandalo fahoriana azy izany, dia hitanay ny tananao mitsotra, miazo na mampahery, mampahatra anay hatramin'ny farany. Arak'izany hirana izany, tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao. Mitenena Tompo, voninkenanao indray izany. Voahevitra banjintsika mandritra ty herinandro ty, Andriamanitra sy ny fahoriana. Andriamanitra sy ny fahoriana. Miaraha mahita fa mandalo fahoriana izao tontolo izao ankehitriny. Ary mametra-panontaniana hatramin'ny tsy mpivavaka aza. Aiza zany Andriamanitra izany? Lazaina fa Andriamanitra fitiavana, nefa dia mahavatra mijery zao fahoriana manjono izao tontolo izao. Lazaina fa Andriamanitra tsy toa, nahoana ny tsy manakana izao loza, izao arety mandringana, mandavy olona tapitrisana izao. Ary isika koa mety mba metraka izany fanontaniana izany. Raha tsy ilaza fa tsy ny coronavirus fotsiny, efa 3 alina sy 2 hetsy ary 4 tapitrisana hatretony no maty. Ary mbola atapitrisany maro lavitra noho izany no mbola voan'ny aretina miady amin'ny fahafatesana. Antapitrisany maneran-tany ny olona mbola miady amin'ny aretina hafa izay ohatra ny tao adinodino, nanjary tsy fantatra intsony satria difotra ao anatin'ity arety mandrika amin'ity isika. Miady amin'ny fahafatesana ny olona izay mbola hoentina tahaka ny andevo amin'izao taony efa mandroso izao. Ny olona maty eny ambony ranomasina, ny olona izay mbola vahaolana na ankizy na tanora, ny olona very asa, very fananana, ravatrano noho ny loza maro samihafa tahaka ny tondradrano sy ny sisa rehetra. Misy ve Andriamanitra? Inona mba andraikitra Andriamanitra manoloana ny fahoriana? Fahamarihana voalohany dia izao: tsy avy amin'Andriamanitra ny fahoriana ry havana. Tsy avy amin'Andriamanitra ny fahoriana. Tsy namorona fahoriana Andriamanitra raha nahary izao rehetra izao. Mazava ny voalaza amin'ny Genesis 1:1-3. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Tsy namorona ny Satana akory Andriamanitra. Anjely no noforonin'Andriamanitra, fa rehefa mikimy amin'Andriamanitra dia manjary mivadika Satana izany. Tsy planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany nisy ny fahoriana. Dia mety anontany isika, avy aiza ny ratsy? Avy aiza ny fahoriana? Ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava fa vokatry ny fivadiana amin'Andriamanitra, vokatry ny fahotana ny ratsy sy ny fahoriana. Izao no voalaza amin'ny Romanina 5:20. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidirany fahafatesana. Ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Avy amin'ny fahotantsika ihany ny fahoriana. Fahafatesana ny tambon'ny ota na vokatry ny ota ho ny tenin'Andriamanitra. Ary raha misy izay fahoriana zakaintsika ity amin'ity tany fandalovana ity, dia izany fahafatesana izany, fisarahana manaina amin'ny olo-malala, amin'ny ray aman-dreny, amin'ny vady, amin'ny zanaka, amin'ny mpiray tampo. Tsy avy amin'Andriamanitra izany, fa vokatry ny fivadiana amin'Andriamanitra. Tsy sitrak'Andriamanitra izany hoe ampijaly atsika izany. Tsy mba mahafaly an'Andriamanitra ny fahoriana ny zanak'olombelona. Hoy ny fitomanina 7:7. Fa tsy sitrany no mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesan'ny ratsy fanaza, fa ny mba hibebahany
niverenany amin'ny lalan-dratsy. Inona no famarinana faharoa? Tsy mahafoana ny famonjen'Andriamanitra ny fisiany fahoriana. Tsy mahafoana ny famonjen'Andriamanitra ny fisiany fahoriana. Hitantsika izany zao teo hoe raha mbola ety an-tany dia misy foana izany fahoriana izany. Ary mahagaga ny mitondran'Andriamanitra ny mpanompony. Raha anao dingan-dava dia jery vetivety reo apôstôly saika nandalo fahoriana avokoa. Na fanenjehana, na fanendrikendrehana, na aretina, na famonoana, na figadrana. Ny apôstôly Paoly moa dia mametina an'izany eo amin'ny Korintianina faharoa toko faha 12. Hoy izy, indimy aho no nikapoha amin'ny jiosy ny 7 in-telo nikapohana tamin'ny hazo, indray maka nitoraham-bato, in-telo ny vaky sambo. Nandeha matetika aho, saika nahita loza tamin'ny ody, tamin'ny Jiola, tany anefitra, tany an-dranomasina, saika nahita loza tamin'ny Ralasandoka, amin'ny tsy fahitatory matetika, tamin'ny anoanana. Ary ambonin'izany ny fiahina ny fiangonana izay tsy zava-mora. Eny taizana aretina aza ity apôstôly Paoly ity, nentin'ny mandramaty izany. Ary na nafatesany aza dia maty martiora no tapahin-doha. Hoy ianao hoe izany ve ny mpanompon'Andriamanitra? Fa mahita ny tanan'Andriamanitra mitsotra, mitantana sy mampahery, manavitra azy ny apôstôly Paoly anatin'izany. Mahita ny fahasoavan'Andriamanitra, mahatonga azy miteny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao ary izany isika kristiana. Tsy hoe ny fisian'ny fahoriana no manjary mahatonga antsika miala amin'Andriamanitra, miapanga an'Andriamanitra, tsy mamaly vavaka, faly mijery ny fahoriantsika. Fa ireny vao maika koa mahatonga antsika hiankina aminy, mahatoky azy. Ary miavaka amin'izao tontolo izao na dia samy misetra fahoriana azy, satria mahita ny tanan'Andriamanitra isika. Mahavariana fa ireo apôstôly rehetra ndraika saika maty martiora avokoa. Ry Petera nombona tamin'ny hazo fijaliana ary nangataka ny hoe ataovy mitsongolika ny lono ambany fa sao dia lasa mitovy amin'ny tompo raha tsy maintsy ombonareo ihany. Jakoba zanak'i Zebedeo sy Filipo samy maty ny toraham-bato, Matio maty ny sabatra. Dia hiazakazaka ve itsika hitsaratsara hoe tena tsy voavony zany ireny matoa maty tao anatin'ny fahoriana sy fijaliana toy izany? Hain'Andriamanitra no maneho ny voninahiny. Efa nomany ny mpianatra, efa nomany ny tsika. Hoalan'ny olona rehetra nareo no nianarako saingy izay mahatratra amin'ny farany no fijery. Manan-kery amin'ireo ny famonjen'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana ilana azy, amonjeny azy amin'ny fahoriana, mitanterahan'Andriamanitra izany. Ary nijoro vavolombelona izany ny apôstôly. Nahita an'izany nandritra amin'ny 3 taona nampianaran'i Jesosy azy tamin'ny fitoriana sy ny fanasitanana maro samihafa. Manana ny planiny ho an'ny mpanompony Andriamanitra na dia mandalo fahoriana azy. Famarihana fahatelo, avelan'Andriamanitra iseho indraindray ny fahoriana hikendreny zavatsoa. Mety tsy hakerina saintsika angamizany, satria mbola mitafy mandray isika dia mahatsiaro marary mangirifiry. Fa misy fotoana avelan'Andriamanitra iseho ny fahoriana, anjo antsika koa. Fa misy zavatra tsara kendren'Andriamanitra ao ambadika izany. Tsaroana manokana i Josefa, zanak'i Jakoba, tena mpamonton'Andriamanitra izany, tena matahotra an'Andriamanitra izany. Fa nisedra fahoriana, nanomboka tany amin'ny fahazazany sy ny fahatanorany. Voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ny elona ny zokiny, tratra ny miesoeso teny mazana, maty vono. Dia ny vonono ndraiky zokiny tokoa, tena tsipy ny tao anaty lava-drano izay efa singa. Azotsika tsainana amin'izany, mety mbola misy rano fa kely, fotaka ny betsaka, ary lalana. Ranomana dia efa hoe maty izany ngamba. Fa Andriamanitra manana izay hevitra hiheverana antsika ao anatin'ny fahoriana. Dia manjary nisy olona nividy azy hoentina ho andevo, noentina tahaka ny andevo, somozy izany. Fa tamin'ny alalan'izany no nahatonga azy tany Egipta,
manjary natonga azy ho tahaka ny prime ministre tany Egypta ka izy indray namonjy ny ankonany tamin'ny Mosary, namonjy ny zanak'Israely tamin'ny Mosary nandritra ny 7 taona. Efa kisariny Jesosy Kristy izany Joseph izany. Ary tsy takatry ny saintsika izany hoe la voix de Dieu est impénétrable. Job, atsika tsara ny tantaran'i Job, tena nandalo ny sekoly ny fahoriana, nefa dia mpanompon'Andriamanitra. Misy zavatra nikendren'Andriamanitra azy tao satria raha mamaky tsara ny tantaran'i Job ianao, rehefa tena natsiarina ratsy nangiry-firy Job, dia namitamin'ny tenany tamin'ny hafa hoe zany ny tena mpanompon'Andriamanitra mariny. Nisy fotoana nanamary tena i Job, ary nozoniny hatramin'ny naterahany azy. Job toko 7:7 ho foana ny eny naterahako, zany hoe mametsina an'Andriamanitra tokony tsy nisy akory aho. Raha izao ny fiafarako. Rehefa tena ao anatin'ny fahoriana izay tsika indraindray mavita amin'ny teniteny foana, indraindray mila moy fo. Fa soa ihany fa nalalany verina aingana, nalalany bebaka aingana, miaiky fa Andriamanitra amin'ny tena marina ary isika diso mandrakarivana hatrehana. Afaka nilaza hoe soa ihany ianao am-pahoriana mba hianaraka mididinao. Tsy fitenitsika izany, sarotra amintsika izany. Fahoriana ve dia hoe soa. Araka ny nambara teo ihany hoe ny apôstôly Paoly na dia niseta zava-tsarotra azy mahita ny fahasoavan'Andriamanitra, sanjo ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nahavitako asa fanompona be dia be. Ary ny zanak'Israely nampandalovina ny sekoly ny tany efitra nandritra ny 9 taona. Hainao tsara raha ny tany efitra izany, hainandro ny dikan'izany, rivotra mahery fasika miditra ny anaty maso, hanoanana etaeta, mety biby masika koa, lalandavitra. Fa izay ny hitan'Andriamanitra hoe anomanana azy hiditra ny tany Kanana. Lalan'ny fahoriana mitondra mankany amin'ny zava-tsoa. Ary Jesosy Kristy tsy takatra ny saintsika misy hoe neken'Andriamanitra ny andalovany fahoriana, ary fahoriana mafy indrindra taty ambonin'ny tany. Ny atsika mantsy mba vokatry ny fahotantsika ihany, fa ny Jesosy Kristy tsy mba nanotana indray mandeha azy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny vokatry ny fahotantsika no metiny ikendren'Andriamanitra famonjena mandrakizay ho asoanao. Ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitsika. Tsika amin'ilay olombelona nofa mandrady mitaraina sy manome tsiny fotsiny satria mahatsiaro marary sy mangiry-firy izao. Fa rehefa mba mijery lavitra tahaka izany fijerin'Andriamanitra zany tsika hoe ay ve le fahoriana nalovan'i Josefa nandritry n'izao taona misy an'izao tao ambadiky. Le fahoriana ny ainan'i Joba na niatra tamin'ny vatana na tamin'ny fony sy ny sainy ary ny fanahany tamin'ny namoza amin'ny ankonany, ay izao tao ambadiky. Izany ny fihevitr'Andriamanitra raha matoky an'Andriamanitra ianao. Fahamarinana faefatra sady farany, mahay mamonjy amin'ny fahorian'Andriamanitra. Mahay mamonjy atsika amin'ny fahorian'Andriamanitra, tsy ny fahoriana ny tokony ny teny farany. Raha atao amin'ny teny hafa dia zao: tsy mandao antsika ao anatin'ny fahoriana izany Andriamanitra, tsy mandao anao ao anatin'ny fahorian'Andriamanitra. Nitanitsantsika teo Joseph, ianao hoe angambana tsy teo Andriamanitra tamin'izany fotoana nijaliana izany. Teo izy, niaraka taminy izy, ary miasa sy mitsofoka amin'ny fotoanany izy. Izy no maneraka olona hividy azy ho andeha hitondra azy any Egypta. Izy no maneraka olona hitondra any amin'ny mpanjaka hatrany ampigadrana hoe ato misy olona manam-pahendrena mahay mandika ny nofo mpanjaka, ka natonga azy ho tonga tao an-dapa isan'izay olona netokisany mpanjaka. Niaraka tamin'ny zanak'Israely Jehovah Andriamanitra raha tany anefitra izy. Raha mamaky tsara ianao mandritry ny andro raona ny tarihan'i Jehovah Andriamanitra azy, ary nandritry ny alina andro hafa. Niaraka tamin'i Jesosy Kristy zanany Andriamanitra raha nitondra ny fahoriana mafy indrindra izy. Raha neverina hoe tany am-pasany izy tsy misy fanantenana intsony, Andriamanitra no maniraka anjely hanokatra ny varavaram-pasany
hanangana azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny Andriamantsika dia Andriamanitra mahay mamonjy atsika amin'ny fotoana, na dia amin'izay heverina hoe fotoana tsy misy atokona antsony isika. Efa notanisaina teo ny amin'ireo olona rehetra ireo, matoky azy vena tolomy ambavaka izy misy ny manambara ny tenany. Novakitsika teo ny Salamo, mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana izy. Ary sendra mandalo fahoriana ianao, aza maika ny ametsinan'Andriamanitra fa misy zavatra ikendry an'Andriamanitra anao ao. Araka ny voalaza amin'ny fotomanina fahatelo 2:30 teo hoe eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny ny famindrampoana, ary tsisy mahasakana izany fotoana izany rehefa izay ny sitrapony. Ry havana malala, mazava amintsika izao, satria efa samy nanota isika rehetra dia tsy azontsika sakanana intsony ny fahoriana ty amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy misy ny efa milaza ty amin'izao tontolo izao no ataonareo fahoriana. Fa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Dia tena ataontsika tahaka ny fanekempinono zany hoe iza anao saraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa aretina, sa sabatra. Rehefa ao amin'ny Kristy ianao, tsy mahasakana anao anaraty azy zany. Ary efa sitraka ny Tompo hainy mitsofoka manala anao amin'izany. Matoky azy fa Andriamanitra mahery izy sady tia anao. Ho azy irery ny voninahitra. Amen.